amin'ny fifaina lehibe reny no androtsona tao tokantrantsika ny amin'ny zao izao ny ambassadeur-ny Eozoa Azia dia no miditra ao tokantrantsika indray ny amin'ny zao izao ary manonona ny hatsaran'ny Eozoa trany amin'ny tokantrano izay mampandroso ary mirary soatsiketra samotelo Eozoa eo amin'izao fandendesana ny tenin'Andriamanitra zao. Tsaratsika iariva afaka indray metraka amin'ny fotoana eo am-piratana n'ilay tompony lanitra sy ny tany sy ny lantilanta ny faratampony avo indrindra izay tsy hitany maso tsy takatry ny masony novinovinovina ataontsika nome voninahitra rehefa afaka ho voninahitsinarany. Merina miarabantsika indray ny tena koa ny ambassadeur-ny Eozoa Azia mandroso tokantranontsika ireny amin'ny teny io tia ny fampianarana andro moa zany dia arana fahatelopolo na ny numéro 30 ao antsika rehetra izay miaina ny lohateny moa zany dia hoe aiza moa izy teo tsy mipetraka ny lohateny fa nakay izy teo tsara petraka ihany izy iny zany raha mety fa raha tsy mety moa zany dia tsy mino hoe ny anaran'Andriamanitra izay nomeny mpitondra fivavahana izay mpanota dia diso daholo loza ho azy izay nanaraka an'izany sary zany. Ianao tokoa hoe dia tsy mahatonga saina hoe ahoana moa mahamarina ny anarana azy omeny olona akaiky azy atao hoe mpanota zay zany le resahana. Ahoana ny ahafahana milaza fa maro ny anarana nomeny olona mpanota io na ny anarany azy hoe mpanota ve dia ahoana moa mahamarina an'izay anarana nomeny zay miara-mamaly be antsika reto tokantrano hoe tsy mitombo zany na iza tsika maheno anazy zao manerana azy fotoa zao dia mazava tsy mitombony zany resaka zany Andriamanitra io ve fa nilaza fa zangy dia tsy mihaino mpanota ka ahoana moa zany no mampitombona zany teny zany tokoa amin'izay hevitra zay tsy mitombona mihitsy ne zany daola vakitsika ny tenyandriamanitra hoe reto daholo zany ny teny milaza fa tsy misy mariny eo anaran'io izay nomen'ireo olona mpanotanao reo satria le mpitondra fivavahana milaza fa tsy maintsy manota. Ilay miaraka amin'ilay hoe le Andriamanitra tomponareo hatramin'izay Jesosy Jesasy io e tsy izay Andriamanitra tsy izy ohatra hoe Yesoa sy ny maro samihafa fa nampianarika teo hatrany hoe Yehosoa tsy mety daholo zany teny rehetra zany hatrany amin'ilay hoe Yahosoa mila atao manakaikaiky amin'ny anarany hoe Yahosoa tsisy mety daholo mihitsy zany satria maninona mpanota daholo nanonona zany teny zany dia ndao jerevantsika lalàna hoe aiza misy Andriamanitra mpitondra teny mpanotany eo izy milaza fa za tsy mihaino an'le mpanota ka ianao ve fa tsy haino dia ahoana moa ny ahafahanao mitondra anarana hoe ty anaran'ny Andriamanitra ko ty dia marina ny ty zay ngena tonga ny sasana nanao hoe ovay tompo any io dia samy vita hoe Andriamanitra tsy mivaky loha amin'izany anarana zany fa mety foana io azafady indrindra ozy ny teny hoe mitsangana antsoa ny anarany ka tsy maintsy antsoa ny io anaran'io zany important le anarana ny dikan'izay ka didio tsara zay fa important le anarana fa le anarana antonon'ilay mpitondra fivavahana rehetrarehetra maneran-tany dia tsisy marina mihitsy na nyrayra ny antony mpanota reo olona reo ka amin'ny mampanota azy dia zao ny lalàna voalohany indra tsy mihaino io Andriamanitra io zany vakitsika ny teny Andriamanitra ny bokiny Isia toko fahasivy amby dimapolo andiny voalohany sy ny faharoa jery tenin'Andriamanitra maromaro kelitsika aloha Isia toko fahasivy amby dimapolo andiny voalohany sy ny faharoa hoe tsy misy Andriamanitra mihaino mpanota zany laha ny andro mivavaka ao fotsiny aleo mihitsy mandeha amin'ny zavatra hafa fa aza mandeha mivavaka atsony rehefa fantatra fa mbola mpanota satria ny Andriamanitra tsono mihitsy ny tsy marina ary tsy izy sampy io. Isia 59:2 elo ny tanany avatsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa hamary fa ny eloko areo ny hevitra mampisaraka anareo n'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Ny olona mpanota zany dia miafina aminazy Andriamanitra ny tavany ary ny olona mpanao meloka dia misaraka amin'Andriamanitra izy ka sady misaraka amin'Andriamanitra ianao no tsy mihaino anao izy iza moa zany ny Andriamanitra ho tonononao am'izay sady tsy jeo zange ny eloko areo ny hevitra mampisaraka anareo Andriamanitra io ary ny fahotanareo mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy sady manafina ny tavany aminao io Andriamanitra io ary misaraka aminao izy ny aminao mpanota
sady misaraka aminao iny tsy miaraka aminao de ahoana moa zany lazanao fa miaraka aminao izy de ahoana zany ilazanao fa mahafantatra an'io andriamanitra ianao newe ianao mahita tsara fa miteny milaza hoe misaraka amiko ianao ary miafina aminao ny tavako ahoana ny ahafantaranao zany andriamanitra miafina aminao zany ny tavany ahoana ny ahafahanao hoe za mahafantatra an'io andriamanitra io nefany izy a miala aminao misaraka aminao ary mampiafina ny tavany aminao ahoana ny ahafantaranao anazy raha izy valiny hoe lainga io ataon'olo hoe mahafantatra andriamanitra zany izy io anaran'andriamanitra nampianareo rehetrarehetra io a de meko anao valiny fa tsisy izy io fa diso daholo por zay le mahatonga andreo mpanota zay le mpitona fihevana mpanota ny andriamanitra efa tsy mihaino anazy aiza mo isy andriamanitra ihainanao zay mpivavaka ao ao zay na tonga ny ambasadeur-ny Osiaty la ny andro mandeha mivavaka metimety amin'io za manitsaka mitsondra mbola teo vonjeny fa rehefa tsy teo vonjenao fa ho any amelo zany natio izy ny lalanao ary nefa de tsisy manaka aniko hoe ianao kosa efa teo any amelo ina moa no azo atao am'zany efa mba nampianty ihany zy ady a efa mba nanoro ihany zy ady a efa niteniteny mamonjy anao ha tsy ny raharanao tsy ny haino a fa niavinavina de ina moa ny azoko atao aminao eo fa za de manoro hevitra fotsiny a hoe mba mivireny mahina raha mba miverina am'lay mpamorona aza atao tsara ke miverina am'lay mpamorona de amine raha miverina makany zao raha izay jaona toko fahasivy andiny faraika am'ny telopolo ndreo hoe andriamanitra tsy mihaino mpanota ka ahoana moa zany ianao no ate filazantsara ndray tsika no minjeny a jaona 9:31 jerevantsika keny a voninahitra tada evasiosy jaona 9:31 zay fantatsika fa andriamanitra tsy mihaino mpanota mahitsy be mihitsiny io tsy mihaino mpanota andriamanitra ka ahoana moa zany izy ny hoe ianao zay mpanota ny laza hoe za mahafantatry ny anaran'andriamanitra efa izy raha tsy mihaino anao izy raha tsy miraharaha momba anao ahoana moa nezanao ny anarany io ahoana moa anao ny laza fa mahafantatra an'le anarany ianao tsy misy idirany zay mahiteny hebreo zany na mahiteny frantsay na mahiteny anglisy fa mazava lalàna andriamanitra tsy mihaino mpanota tsy misy idirana fahaizana teny pireneny zany fa rehefa mpanota de tsy miainanao zany andriamanitra lalàna gne zany kaiza moa zay misy mpanota hoenon'andriamanitra io rehefa tsy mihinanao andriamanitra ary nitavany aiza miafina aminao ahoana ny ahafantaranao anazy ary io anarany io a rehefa novainareo olombelona ka aiza moa ny ahafantaranao n'io anarany io efa ianao mpanota tanao am'zany izy zany ny sary omena atsika hoe tsy misy andriamanitra mihaino mpanota zany fahatelo ny mpanota ngeka avy any am'ny devoly ka aiza moa nisy devoly iran'andriamanitra hitondra ny teniny hoe avoay tenarana ty a ianao zay mpanota mitovy am'ny devoly io fanamarena fanotelony olona devoly ny mpanota ka aiza misy devoly ny andeha hitondra ny anaran'andriamanitra adverseran'andriamanitra ave nao ampitondraina ny teniny na izy raha miteny hoe manoerany devoly ka aiza moa zany zay olona mpanota devoly ny ataon'andriamanitra hoe oetoatry teniko ty mba mandiny lalina daholo tsika sa mihitsy ika tonga sena fa zay ny asany zay ady a mamerina atsika hitodika any am'ilay tena izy a ahosoany anarany hoe avaka itsika ny teny ny mpanota de avy any am'ny devoly aiza moa zay misy andriamanitra ho fantatry ny mpanota ny dika zany io mpitondra fihevana mpanota io ve ay amoaka ny anaran'andriamanitra marina olona manao maziny sasany olona misikety sy manandro ny sasany moa de olona mpakany am'y dadarabe miara-miasa am'reny mihitsy ny arany sasany ary izy etreta saika makany doly mba tsy lazako hoe 100% fa tena 100% presque 100% satria za kosany a za ziady ambassadeur-ny Joshua no mitory foana ary izy rery any de zare eto am'ty planeta terre nareo ty hoe tsy manota ny miaraka aminay de miaraka aminay Joshua nay zany ngeka tena andriamanitra ny zany zavatra tenena aminao zany ny hatsaran'io andriamanitra io no nge vakitsika ny jaona voalohany toko fahatelo andininy fahavalo jaona voalohany a toko fahatelo a de ny andininy fahavalo vakitsika amin'ny anaran'ny Joshua fanaporofona tsika fanimpiry zany fanitelony zao ty fa hoe izy jaona voalohany a 3:8 izay manota de avy am'ny devoly satria ny devoly a de manota hatramy voalohany tanao tsara am'zany reny olona mpanota ireny zany de avy any am'ny devoly reny ka anaran'andriamanitra hoana moa no entiny aminao mazava fa anarana avy any am'ny devoly io entiny aminao io ka avy any am'ny devoly ary izy ko de zay entiny nomeny anao zany avy any am'ny devoly koa mahatonga saina zay reny tenenina atao amin'ny fandaran'ny titry hoe loza fa mihaino feondemony ianao
anarana avy any amin'ny devoly io ampianarina eo ampianariny anao io de porofony zany ianao tsy afaka mifahotany mihitsiny de mazava zany fa matoa sy ady aminy teny hoe afaka mifahotana zay miaraka amin'ny Josoa de mazava ho azy fa zay le tena miaraka amin'ilay Andriamanitra marina zay sy ady azy zay le ambasadorany Josoa azy le miteny aminareo ty hoe hafa loatra le miaraka amin'ny Josoa zany ary efa mazava be ny teny le miaraka amin'ny zay ady ihany nao fatanao hoe Josoa iny satria zay ady ihany no manoro anareo any Josoa zay tsy hita masonareo fa saingy hita kosa ny asa rehetra amin'le olona afaka mifahotana fanaporofona fantelo zay fanaporofona faefatra voalaza ny soratra masina mihitsy ny fa hoe azo omeny ny alika ny zavatra masina zay ny voalaza ny soratra masina hoe azo omeny ny alika ny zavatra masina ka manina moa zany ny tenena hoe azo omeny ny alika ny zavatra masina fa iza zany le alika aloha faketsika aloha zay tendriamanitra eo Matthieu toko fahafito a Matthieu toko fahafito a de eo amin'ny andininy fahafito nga manizy resy diso ny fitadikiko anazy ojevatsika Matthieu toko fahafito a andininy fahinina le izy Matthieu 7:6 zany aza omeny ny alika zay masina ary aza tsipy anoloana ny kisony ny vatosoanareo fa andrao nitsaka azy izy ka de hifototra de amiraviranareo ka lay hoe azo omeny alika zay masina ny zavatra masina zany azo omeny alika ka ny anaran'izany dada Iavasy soandro zany iny zavatra masina satria mahafaka olona mifahotana ka matoa mahafaka mifahotana zavatra masina zany ny anarana ary tsy misy anarana mahafaka mifahotana afa-tsy anarany Josoa rery eto amin'ity planeta terre ty ka raha zavatra mahafaka mifahotana zavatra masina nytody azy zay ary ny fahamasinan'le anarana sy ny herin'le anarana mihitsy ny no mba tonga ny olona rehetra afaka mifahotana rehefa miaraka amin'ny Josoa zavatra faratampo mahafinaritra daholo zany tena mampibitabitaka mihitsy zany de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe azo omena n'le alika io izy ny zavatra masina taka le hoe ny devoly nge ny mpanota nge de avy amin'ny devoly ka izy Andriamanitra zay mpiasa devoly eo raha tsy hoe verina kely am'izay ny devoly azy nataon'Andriamanitra roana hoe manoera ny devoly no ke jerevantsika zay teny zay eo jerevantsika kely any amin'ny bokon'ny Jakoba any nga manizay da jerevantsika kely eo jerevantsika hoe manoera ny devoly de andositra anareo izy Jakoba toko fefatra andininy fahafito Jakoba 4:7 ka de maneken'Andriamanitra azy nareo de manoera ny devoly de andositra anareo izy raha io Andriamanitra io zany nametraka fa ny olona mpanota rehetrarehetra de avy any amin'ny devoly de ozy Andriamanitra hoe toerina nanaovana andray ka raha io Andriamanitra io zany niraka ny olona anohitra anazy maika vefa anohitra devoly zany maika vefa io Andriamanitra io zany tsy anapotika ny mpanota ka raha Andriamanitra manapotika ny mpanota satria roay ny devoly ahoana moa le olona roany no asiany mitondra ny teniny hoe tiery le anarako hoeto de ampianarin'ny olona nefa le olona milaza fa mpanota avy any amin'ny devoly ny dikan'izay ny devoly nasian'Andriamanitra roana ka raha ny olombelona azy nasian'Andriamanitra mandroaka devoly manohitra devoly manahoana reo Andriamanitra io ny anontaniana raha mety miara-miasa amin'ny devoly Andriamanitra io de tokony tsy ny roany devoly fa naverany mipetraka atao amin'ny lanitra tao fa matony roana ny devoly tsy miaraka amin'ny devoly zany mihitsy io Andriamanitra io tsy miaraka amin'ny mpanota ka ireto mpanota zay milaza fa mitondra tenin'Andriamanitra reto ireto mpanota zay milaza fa mahafantatra ny anaran'Andriamanitra reto n'Andriamanitra azy am'teny hoe roa ihany reo satria miara-miasa amin'ny devoly izy satria mpanota avy eny amin'ny devoly ahoana moa izy milaza fa mitondra tenin'Andriamanitra ka mahafantatra ny momba ny anaran'Andriamanitra zay le aza mety ho fitany ianao fa manoera n'zany rehetra zany tena manoro hevitra anareo mihitsy ny hoe tsisy solution tsony ity resaka mpanota ity na nareo miaraka amin'ny dada Iava miaraka amin'ny Josoa nanareo zany de tsy haiko zay andehanareo fa de fa malalaka lalana makany amin'ny ela manoro hevitra zay ady hoe tena tsy mety tsony za tena miteny hoe aza mandeha mivavaka tsono fa tsy mety nazara zao miantso mitola fihevana rehetra hoe mba revizio ny lalana makany amin'ny lanitra ny lanitra aza mamitaka olona tsono fa tsy mety anie ny anareo raha mba manavota tena fa aza manao ny sary ratsy itsono ho faty anie ho anareo zany hoe tena miantso ny olona rehetrarehetra mihitsy zao hoe tena mba midira ho any rehetrarehetra na vahiny any ampitan-dranomasina anao any am'izay ranomasina rehetra misy anao any
na ny Amerika ianao, na ny France, na ny Angleterre ianao, na ny Chine, na any Inde, na ny Indonésie, na ny Brésil, na ny Côte d'Ivoire, na tsy haiko tso zay misy anao any, na ny Argentine sy ny maro samihafa any, na Sénégal any, aleo anatin'ireny Iosuwa am'izay. Inatsony andehananao mivavaka. Efe tsisy Andriamanitra afaka manome zavatra tsara ho an'ny mpanota zany, tsy misy anome zany, de porofony zany ange nareo tsisy afaka amin'ny fahotany io e. Ino ny mariky an'io tsisy mihaino zany nareo? Tsy mihaino anareo na mpitondra fivavahanareo na izy niza, tsy mihaino anareo zany izy. I Andriamanitra ny tiako tenao fa tsy mpitondra fivavahana zafady. Le Andriamanitra marina io tsy, lay tompony soatra masina io tsy mihaino anareo zany. Zahatra diso daholo netin'le mpitondra fivavahana aminareo. Fitapitany fotsiny eo nareo. Zany hoe miteraka hoe mba miverena am'izay. Dahoary itsaverentsika le hoe azo mehainy alika zay marina, zay masina. Fa le alika ka aizy. Tsy manohatra amin'ny olona amin'ny alika mihitsy sanatria fa le ten'Andriamanitra no miteny an'izay dia ratsika le izy. Fa zay ady azy zany aza hamonjy ny olona koa moa zany anohatra anareo amin'ny alika fa le sary nomen'Andriamanitra no azavaiko aminareo hoe ny alika zany dia voakilasy any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany hoe any ivelan'ny fahatsarana zany izy. Any ivelan'ny asoavan'Andriamanitra izy. Any ivelan'le misy an'Andriamanitra izy zany dikan'izay. Eo teo hoe any ivelan'ny alika. Tsy miara-monina amin'Andriamanitra izy dikan'izay. Fa matoa zany ny ambassadeur-ny Iosuwa tena navitana nafaka olona niara tamin'ny fahotana ry natafaverina ny olona iaraka tamin'Andriamanitra satria izy tafafaka tamin'ny fahotana ankonan'Andriamanitra zany ambassadeur-ny Iosuwa zany. Tandre manome valy anareo tsy avety aminareo io satria raha avety aminareo zany ambassadeur-ny Iosuwa zany dia mpanota ohatra anareo koa no navoakany. Fa rehefa tonga ny ambassadeur-ny Iosuwa dia namoaka olona ary namokatra olona ho tsy mpanota intsony a dia tsy mitovy amin'ilay mpitondra fivavahana le hitanao hatramin'izay izy fa hafa izy. Satria ny lalàna mihitsy ianao nge sika mamaky an'le lalàna zao e. Jereo nge ny bokin'ny Apokalipsia. Apokalipsia toko faharoa amby roapolo ny avaketsika izy andiny dimy ambin'ny folo na manizera sy diso indray ny fitadidiantsika. Ie, Apokalipsia 22:15. Fa ny ivelan'ny alika sy ny mpanody ratsy sy ny mpitsangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary zay ty alainga rehetra sady mpandainga. Nataon'Andriamanitra mitovy amin'ny kilasy ny alika mihitsy zany ny mpanody ratsy, ny mpitsangajanga, ny mpamono olona. Ka ny mpanota ny dikan'izay, ny ty alainga sady mandainga, ny manompo sampy sy ny mahasomefa dia ny kilasy alika daholo izy. Ka ny ateo alika zany dia ny mpanota ny dikan'izany raha tsy ianareo manolo izay manaraka ny fampianarana. Alika zany egalina mpanota. Any ivelany reo izy ny ten'Andriamanitra, any ivelany daholo ny mpanao ratsy rehetrarehetra ary ny kilasin'Andriamanitra ho tahaka ny alika. Averiko tsara fa ny soatra masina ho any no miteny an'izany fa tsy zany. Vakio le Apokalipsa 22:15 dia hitanareo tsara fa tsy zany no miteny an'izany a fa le soatra masina no miteny an'izany fa tsy ambassadeur-ny Iosuwa zay ady akory. Kanefa noho ny ame ten'Andriamanitra misy ady dia tsy maintsy mamaky ary maro no matoa napetrany teo. Tsisy afaka mandany zany. Kanefa sy te hipetraka anatin'izany plasy io lasa alika zany a dia aleo tena miverina makany am'le mariny. Raha tsy loatra nge ten'Andriamanitra io e. Ary nareo ne mbola afaka miverina daholo mba tsy ho lasa an'izany, tsy hipetraka amin'izany toerana zany e. Azonareo tao tsara miverina manatona ny Iosuwa mba tsy ho mpanota intsony fa tena mafy be nge le teny ity. Za nge manake mafy le teny. Ka tsy hitako le tompony ty soratra masina ity no miteny an'io a ka ino moa no ho avalinao. Za loha tsy afaka mamaliko tenin'Andriamanitra io ary ianao koa nga afaka mamaly. Raha vao mampiasa an'ity baiboly ty ianao dia ao anatin'ny soratra masina anao nge zany fa tsisy namorony bavaka io koa ny ianao. Dia sa miara mahita tsika. Fa le any ivelany zany ty voalaza ity. Ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany a tsy mahazo ho ampitoviana amin'ny olona normal intsony fosy Andriamanitra hoe alika re. Zay any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra eto. Ka zany no mahatonga na miantso atsika hoe tsy azonao foanana mihitsy ny no teneninao. Fa même kilasy ato na ny mpanody ratsy na mpijangajanga, ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy, mpandainga rehetrarehetra sy ny manao zavatra tsy mety rehetrarehetra zany e. Dia nampitovian'Andriamanitra amin'ny alika. Dia mba miteny anao zany hoe mba tsy tovizanao amin'izany a tena mba mialahy. Mialahy amin'le toeran'ny mpanoty e. Mafy loatra le teny nefa tsy hita hoe ataona mandala an'io. Tsy ady tsy afaka mandala an'io zany mariniko ary tenin'le Andriamanitra marina zay dadako io, za tsy maintsy mamaky an'io. Fa marina ary ianao ny tokony tonga saina mba tsy hipetraka amin'izany toerana zany intsony a raha mba teo vonjena ihany ianao.
fa rehefa tsy mety hovonjena moa anao dia tsy hitako zay ho tenenina. Nireo ianao mandeha makany am-piangonana mivavaka jereo io teny io mikilasy angereo ka zay no mahatonga ana miteny hoe ny olona nivelan'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy azo ampitondrana teny. Matoa zany ny ambassadeur-ny Joshua nitondra nyity teniteny afaka mifahotanany ny olona. Tsy mpanotatra anareo izy ny dikan'izay, fa raha mpanotatra anareo ny ambassadeur-ny Joshua dia mpanotatra daholo ohatran'le nampianaryreo mpitondra fivavahana ireo dôlotôly ny olona rehetra zay niaraka tamiko ihany koa. Saingy zay niaraka tamiko dia niaraka tamin'ny Joshua, azy niaraka tamin'ny Zeadia, niaraka tamin'ny Joshua, afaka mifahotana daholo. Fa ianareo olombelona rehetrarehetra kosa zay nampianarinareo mpanota daholo, zay ny proof fa avy eto an-taninareo. Zay rehetra olombelona teto an-tany dia milaza fa mpanota daholo. Ny ambassadeur-ny Joshua iry ihany no miteny hoe tsy mpanota zay miaraka aminay. Mazava fa ny ambassadeur-ny Joshua iry ihany eto amin'ity planeta terre nareo ty, eto amin'ity tontolonareo ty no niaraka tamin'izany Andriamanitra marina zay nafaka tamin'ny fahotana zany. Io le teo hoe Yahoshua lay zanany ary dada Malayayava lay ray. Zany le tena izy zany. Fa zay rehetra nampianarin'ireo olona mpanotareo ny Andriamanitra nitoriny taminareo raha Andriamanitra tsy izy. Manompo Andriamanitra tsy izy nareo, zay ny proof fa tsy izy io Andriamanitra nareo, satria izy ara-mpanotaka. Ary profon'izany nareo tsisy afaka mifahotana io. Zava-marina zany. Reo raha vakitsika farany amin'izay le tena Andriamanitra hoe any ivelany alika Matio 7 andininy 9 Matio 7 fetsika vakina kely. Matio 7 satria vetantsika tsara amin'izay le hoe inona moa zany teny Andriamanitra amin'le alika dia zao le any ivelany aza omeny ny alika zay masina. Ka ny zavatra masina zany eto dia tsy azo omeny ny alika io zany soratra masina. Zany hoe tsy omena ny olona mpanota, tsy omena ny olona ny velany. Ka ny olona mpanota zany tsy mahazo mitondra tenin'Andriamanitra ny tena izy. Fa raha mitondra izy dia mpamitaka iny. Raha mitondra izy dia olona mamorika olona ho any amin'ny hery, satria zay ampianarin rehetrarehetra eo dia lasa mpanota daholo dia hitsipy makany amin'ny hery daholo. Ny anaran'Andriamanitra hoetiny mpanota no mitondra an'io tsy izy io anarana io. Zany ny tsisy mamarina azy anarana tonareo hoe Jehova, Yahvé, satria mpanota daholo nanome an'ireny. Zay rehetra ny tenareo hoe Yahova, Yahou, mpanota daholo nanome an'ireny, tsisy izy daholo reny. Satria dia niainga avy any amin'ireny narana diso rehetrarehetra. Taony hoe Jesosy, Jesua, Jésus, Jizasy, anarana avy any mpanota daholo reny. Diso daholo ary profon'izany mpanota zay niaraka tamin'ireny. Yeshua, Yesu, zay rehetra niantso an'izany mpanota daholo. Dia tsisy Andriamanitra miaraka amin'izany, satria izy miteny hoe azo omena ny alika zay masina. Ka ny zavatra masina tokoa hoe mena ny alika izy ny ten'Andriamanitra dia valy teny men'Andriamanitra dia zay hoe za tsy manome an'izany. Dia zay ny proof fa zay olona rehetra nitondra an'izany anarana zany ka mpanota dia anarana avy any amin'ny devoly daholo iny menareo. Satria izy avy eto an-tany izy ko. Naran'Andriamanitra tsy izy niforoporoniny niaraka tamin'ny devoly teto menareo. Satria Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Izy raha miteny hoe manoera ny devoly, satria le olona mpanota dia avy any amin'ny devoly. Tokony toerana koa zany reny ny dikan'izay. Ka izay no tonga namitenareo hoe ny fahendrena manorevitra zay adia tena aza mandeha makany amin'ny toerana efa tsy izy trony. Le mpitondra fivavahana efa mpanota, tsy mahafaka anao tamin'ny fahotana. Le mpitondra fivavahana efa mpanota, mitondra Andriamanitra tsy izy tao aminao. Profon'izany inainao koa raha mpanota, ohatrana azy koa mpanota. Samy mpanota ve afaka olona fahotana? Tsy lozika zany. Misaotra anareo any Joshua fa tonga eto ny ambassadeur zay nirahany mitondra an'izao hatsarana lehibe zao. Matondra io zany ny ambassadeur ny Joshua Zeadia nafaka olona tamin'ny fahotana dia tsy mba veto aminareo eto izy ny dikan'izay. Fa raha veto aminareo eto amin'ity taninareo eto izy dia ohatran'ireo mpanota reo ihany koa ny zavatra natao. 2 taona izy zay. 2 taona zay mpanota daholo no rehetrarehetra. Tsisy afaka teo na andray azy. Amin'izao fahatongavaka izao nge vao heninareo re afaka fahotany. Be dia be raha mbola metraka fahantany hoe possible ve zany? Fa dia nalazaiko anao hoe possible zany. Ary numéro 1 amin'izany tsy mahay manota an'izany ity ambassadeur ny Joshua Zeadia hitanao ty. Matoa zany mitona an'ino ho afaka amin'ny fahotana satria zany ho afaka. Ary zany tsy mahay manao an'izany tsony. Fa raha ny ambassadeur ny Joshua moa manao an'izany. Aiza moa izy afaka an'ireo olona ireo
raha tsy marina hoe zany fa matoy ny ambassadeur ny Joshua zay miaraka taminy afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony tonga eto le fahamarinana hitanareo le tena tsy manota intsony tonga eto le Joshua le tena amin'ny fahamarinana voninahitra anazy mianaka mandrakizay dia tada Evasy Joshua anjaranao no manatona miantso ny olombelona rehetrarehetra zay ady hoe manatona fa efa tombotra loatra ny andro ratsy be nge ty zahatra misy amin'ity tanareo ty fa miantsoantso zay ady hoe miverena dao hiaraka amin'ny Joshua am'izay tsara loha raha mantsy Joshua tsara loatra izy tsy mahafinaritra ve zany teo afaka mifahotana zany izy amin'ny olombelona normala ny teny fa ratsy zany fa ny olona tsy normala ny teny hoe ratsy zany fa raha mbola olombelona normala ihany ianao dia teny hoe tsara ny afaka mifahotana ary irina mafy ny tonga am'izany sehatra zany tsy irina ntsony fa tongava dia hitanao zany atsarana zany tsy misy afaka miala amin'io Andriamanitra marina io zany ange zay nytenena nge tsy misy tanteraka anjaranao sisa manapa-kevitra sy ady miantso anao ary tena miantso ny fananao didina ny fanan'olombelona zay ho any aminay mienohan zao teny zao ary miverinaingana fa ianareo ny antona tonga ny Joshua maty teo amin'ny hazofijaliana amonjy an'le fanahy ho any amin'ny lantilanitra mitezo vonjenareo azarina natao raraka tany zao famonjena zao fa tena fitiavana ane zao tena fitiavana amonjy ianao mihitsy menanao daolo miprofo ny soratra masina hoe matoa afaka mifahotana ny olona nahitan'le olona avy any amin'ny le hoe ankonan'Andriamanitra ianao ny ankonan'Andriamanitra ty hitanao ty satria ny avy any satria ny any ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra tsy azo mena nio anaran'io dia tsy afaka mifahotana zay miaraka am'izay olo zay satria any ivelana izy tsy omena tenin'Andriamanitra marina izy zava-tisy daolo ny azony avy any amin'ny tevolondray fa matoa zay na afaka olona tamin'ny fahotana ary tena tsy mpanota ntsony zay miaraka aminy ary tsy meminao ratsy ntsony dia izy ndray le tao amin'ny ankonan'Andriamanitra tao anatin'ny valan'Andriamanitra teo akaikin'Andriamanitra nyteka azay mazava ho azy fa tsy evety aminareo zany ambasadeur-ny Joshua mazava be ny sary jerevana fa raha mbola vety aminareo zany zay ady zany dia ny ambasadeur-ny Joshua zay hitanareo dia tsy maintsy mpanota oatra rehetrarehetra daolo ny resultat io fa misaorany avy indrindra nahitany anakaiky avy any amin'ny lantilantinareo iangany mba tsapany atsarany nareo fa tsy avinavina ohatra hoe ahoana koa mampitombona zany jereo ny asa na Joshua raha teny azy hoe rehefa tsy minoa mba minoa ny asa nataoko taminareo ary marina be ny teny osa hoe rehefa tsy minoa zay tenemitrareo mba jerevo le olona afaka mifahotany eo mba ny masinareo ngeny izy efa aminarivona ngeny afaka mifahotany eto amin'ity planeta terre ty ary rehefa mandeha manerana azy tontolo zao nge sao le tena rehefa maro ny olona resy lahatra mahany ivelan'ny fanjakana any ivelan'ny firenena zay hipetrahako eto am'izao ty zao satria eto Madagasikara no mipetraka fa be dia be ny mpetra-dranomasina fa mandreny fampianarana sady vovonjy anjaranao mba mandreny famonjenao anao holavinao ve ny profo menanao dia hoe matoy misy ny fanafana fahotana rava ny devolony dikan'izay ary raha misy ny hery mandrava ny devolo voalohany indrindra dia zay maresy ny fahotana fa tsy kone mavita manao fagagana sy fanasitrana dia voalohany nge mametaka anao am'izany isamizy io dia mody fitany io anao fa ny tena afatarana fa tena ao ny hery sy ny force sy ny puissance ary hatrany amin'ny pouvoir rehetrarehetra satria pouvoir adolona fa ny dada vandanoa ny fahefana etrampitany tia zay ny fahefana sy ny herina zay ary ny misy ny hery dia ao am'izay mavita mandravany devoly ary ateo mandrava devoly dia mandravany fahotana fa ino zatra tsy ho vitany devoly mihitsy mantsy io tsy misy devoly hitonanao lasa tsy mpanota zany ahoana sakafo ny arave ny fahotana ve dia izy hoe hitondranao any am'izany ny devoly dia tsy maintsy mampanotanao foana zay na tonga ny vavanao ny teny hoe tsy misy an'izany tsy mpanota zany rangaha fa tsy maintsy mpanote ka zay le devoly niaraka taminao izy mampiteny ny vavanao io fa ny eo anatinao nefa mba tonga saina hoe tsy marina nge zany sary zany kosany ka izay misy le fahamarena zao hitanao zao manatona ny Joshua zay ny teny fa dia miraso atsika rehetra samy teny Joshua ny ambasadeur-ny Joshua samy hotahiny avo indrindra anketrika dia iaiava azy ary samy hotahiny Joshua ary dia miraso atsika indray iainy ny toy ny fampianarana manaraka indray to tsika ariva afakary sotrabetsika dada Maria va noho ny amin'ny teninao tena fitiavany ianao ary tena mamonjy ny olona rehetra manerana an'izao tontolo zao miantsoantso mihitsiny ilay nirahanao dia ilay zanakao malalanao ilay tianao
ilay zandrinao ihany koa Iahosoa. Tsy mitsahatra ny miantsoantso zay ady ahy, ary miantsoantso ny fanahy zay iverinao any amin'ny lantilanita rehetra, ary voafidy iverinao any amin'ny lantilanita rehetra. Mahaizynareo miaina fa izao ny antsoantso anareo midira faingana aoka tsisy hitaredretra intsony efa tomotra loatra neny fotoana e. Iahosoa aho mangataka aminao zay ady ahy, mba haniraka mandrakariva ny fanainao masina ianao tsy hijanona mihitsy ho amin'ny famerenana ny olona hitodika ao any aminao Iahosoa, amin'ny alalana zao teny sy fampianarana zay nomenao zao. Fa ianao ny tompony io teny io fa tsy zaza, ianao no naniraka azy, manao ny asanao fotsiny satria za ny rahanao, zavy any aminao. Da io zao teny zao mba tsisy hovery intsony, fa mbo tafapaka any amin'ny sofiny olona sy ny sainy mba hitodiany ho any aminao. Voninahitra anao dada Malahiava, voninahitra anao Iahosoa, vonjeo ny olona Iahosoa. Mangataka zay ady ahy mba tsy hovery mihitsy ny setra maniry no any aminao. Aza rehefa mangetaheta nitodika ho any aminao dia mehoery hiazakazaka hiditra amin'izao fanjakana masina izao. Amin'ny anaranao Iahosoa anao izany vavaka izany. Amen. Dia mirahazo antsika samy teny Iahosoa, izay zany ny fampianarana izay niarahantsika tamin'ny teny ity dia metraka mandra-piresaka ao amin'ny araka indray veloma.